Ny vaovao malaza amin'izao moa dia noravan'ny filoha Andry Rajoelina ny anterimeran'ny pirenena ny androany moa dia niandry tao amin'ny efitrano fivoriana ireo solombavambahoaka ny Madagasikara izay nanao soniany taratasy fangatahana fivoriana tsy ara-potoana ary efa tratrany fetrisa izay takina amin'izany miisa 100 ireo depute izay efa nanao sonia izany hatramin'ny 12 ora antoandro teo. Izy ireo moa dia teo ampiandrasana ny biro mahagitra hitarika ny fivoriana kinanjo anefa efa noravan'ny filoha Andry Rajoelina ny anterimeran'ny pirenena. Ny présidence de la République de Madagascar moa androany dia namoaka taratasy izay didim-panjakana laharana fahadimy amby roapolo sy roa arivo tsipika 2024 tamin'ny 14 oktobra 2024 anendrena Andramatoa Rajaoarinelina Lovatahina ho mpanolontsaina manokany filohan'ny Repoblika. Io moa araka izay efa voalaza teo dia nandinika ny raharaham-pirenena ireo solombavambahoaka nisy ihany koa ny tolo-kevitra hanala ny filohan'ny Repoblika amin'ny toerany araka ny fahefana omeny lalam-panorenana ny anterimeran'ny pirenena izao ravan'ny anterimeran'ny pirenena izao noravan'ny filohan'ny Repoblika. Manoloana izo zava-misy izao moa dia naneho heviny Paul-Bert Rosirahasimanana ary tohitoy izao ny fanehoan-kevitra izay nambarany rehefa nieniny kabarin'ny filohana andositra ary rehefa namaky ny taratasy fandavan'ny Assemblée nationale hany institution mbola mijoro ara-dalàna hoy izy dia mahatsapa fa hampiady antranony gasy hamboloka toy ny any Haïti ary manao toe-tsain-jazaboto ny filoha ankehitriny hoy ny fanehoan-kevitry ny Rosy ka nohon' izany hoy izy dia miala Rajoelina miala fahaleoanao ny vahoaka malagasy. Ho arahantsika eo moa ny toy ny ty tantara ty sy ny fizotra ny zava-misy fa mahamafana ny raharaham-pirenena ankehitriny.